Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika ry avako malala tratry ity alatsinainy fahasivy ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry avako ity alatsinainy ity dia ny Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Kolosianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tiako fantatrareo ny hamafy ny fiezahako anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita nitavako amin'ny nofo, mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana so amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalala rehetra. Ary izany no lazaiko fandrao hisy hampadihy-hevitra anareo amin'ny teny tomarina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly amin'ny taratasy izay nosoratany ho an'ny Korintianina, ho an'ny Efesianina, ho an'ny Kolosianina ry havako dia miresaka manokana momba ny fiangonana, mampitovy ny fiangonana amin'ny tenan'ny olombelona na amin'ny tenan'ny Kristy izay Kristy ny lohany. Ary amin'ity Kolosianina repetanantsika ity dia vao mainka misongadina mihitsy zany fampitahan'ny Paoly ny tenany, fampitahan'ny Paoly ny fiangonana amin'ny tenan'ny Kristy zany. Ao amin'ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Efesianina dia ny voninahitry Kristy izay lohan'ny fiangonana ny tena tsindrian'ny Paoly mafy ao amin'ny Efesianina. Raha ohatra kosa ka tsindrian'ny Paoly mafy ao amin'ny Korintianina ny fiainan'ilay tena, ilay vatana amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa izay omeny Kristy ao anatin'ny fiangonana manana fanahiny, dia izay fiainan'ilay tenan'ny Kristy eto tany izay dia ny fiangonana no misongadina na tsindriany kokoa ilay vatan'ny Kristy, ilay tenan'ny Kristy izay ifamenoan'ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Raha ohatra kosa ka mamaky an'ity Kolosianina repetanantsika ity dia miresaka bebe kokoa izy mikasika ny fahafenon'ny ilay tenan'ny Kristy. Miresaka ny fahafenon'ny ilay tenan'ny Kristy. Ary dia izany fahafenon'ny tenan'ny Kristy izany izay eto am-pilatanantsika rehefa malala dia miankina indrindra amin'ny fiazonan'ny fiangonana ny fahamarinana amin'ny finoana. Kolosia dia tanàna kely tao anatin'ny province antsoina hoe Frigie, ary ankehitriny moa izany dia amin'ny faritra antsoina hoe Turquie ny misy an'ny Kolosia. Dia ao anatin'izany faritany Frigie izany eo amin'ny asa 80 kilometatra na 10 kilometatra ny elanelana misy any Efesosy sy Kolosia. Saingy nitovitovy ihany olan'izy ireo. Betsaka ny fampianaran-diso izay nitsofoka tao Kolosia, ary lay ataontsika hoe lay fiezahana hiazona ny lalàna tao amin'ny tamin'ny testamenta taloha zany dia nanjary nosoloan'ilay toetra gnostika, zany hoe lay fanomeza-toerana ny fanindraindranan'ny fahalalana sy ny filozofia fotsiny ihany, hany ka nanjary niataka tamin'ny fampianarana tena marina sy tena izy ny kristianina tao Kolosia. Ary efa niataka tamin'izany fampianarana tena marina sy tena izy zany ny Kolosianina dia tsapan'ny Paoly fa ny famerenana azy ao amin'ilay tenan'ny Kristy dia ilay fahafenon'ny Kristy izay miseho amin'ny alalan'ny fiazonana ny fampianarana marina sy ny tena izy. Ary izay no mahatonga azy miteny amin'ny andiny fa efatra sy fahadimy ity manao hoe fandrao hisy hampahadiso-hevitra anareo amin'ny teny tomarina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo. Rehefa ny fahafenon'ny fiangonana ao amin'ny tompo dia izy miazona ny finoany tsy hiova ao anatin'ny fiovaovana zao tontolo zao.
ny tsy fiovan'ny finono ny fiangonana ny farisy-andahatra ny fiangonana tsy ny fiovan'ny fanolora-tena ny mpino ao anatin'ny fiovaovany zao tontolo zao zay no asehon'ny paoly tena tokony ho zava-dehibe mihitsy ary iainan'ny kristianina am'izao andro ankehitriny zao ny mampieritritra avako malala de nindiny ny faharomana hoe nandiny ny faharomana hoe nytapany faharoma zany manao hoe andin'ny fahadimy fa na de tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza de manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any kristy kristianina zay tsy miova finoana miazona tsara ny fahafeno ny fanolora-tena ny fampianarana marina ary zany no iazona ny fahafenon'ny kristy ao amin'ny fanolora-tena de paoly manao hoe mampieritritra avako malala ny teny manao hoe za ange ozy tsy manatrika anareo amin'ny nofo fa manatrika anareo kosa amin'ny fanahy de mifaly a mahita ny tsy fiovan'ny finoanareo manatrika anareo amin'ny fanahy iny ry avako nydikany zany tsy de mahazandratsika loatra miteny hoe manatrika anao amin'ny nofo a tsy manatrika anao amin'ny nofo fa manatrika anao amin'ny fanahy fa ngamo paoly andriamanitra sanatria ka afaka manatrika ny olona amin'ny fanahy andrenam-polomerina no niteny tamin'ny ladama zany manao hoe za radama za le dama de tsy ho hitanao tsony a fa ny fanahiko eny ananany eny de mahitanao ihany manolotsainanao ihany ny fanahiko mitazatazana anao eny ananany eny ihany ny finoanandrenam-polomerina zany de ny finoanany tsy fahafatesan'ny fanahy ary manatrika andradama izy fa eto paoly de zavatra hafa mihitsy tsisy ifandraisana amitenena andrenam-polomerina paoly manao hoe tsy manatrika anareo ara-batana zany tsy manatrika anao amin'ny ara-nofo a saingy zao kosa manatrika anao amin'ny ara-panahy ahoana ry avy rany mahatonga amin'ny paoly teny hoe tsy manatrika anao amin'ny nofo a fa manatrika anareo amin'ny fanahy inona ny tiany paoly tenenina am'le hoe manatrika ny mpino amin'ny fanahy paoly amin'io mbola velona tsy hoe fa maty paoly fa ahoana ny hoe fanahin'ny paoly manatrika ny fiangonana amin'ny ka mahita ny ataon'ny fiangonana ary miara-paly amin'ny fiangonana inona ny dikan'ny paoly dikany zany ry avako malala mazava ry avako malala ny fampianaran'ny paoly a fa ny fiangonana de dia communauté ny fiangonana dia fiombonana ary izay le fiangonana fiombonana ndray a de raha iaina koa ny dikany teny hoe raha miteny izy manao hoe manatrika anao amin'ny fanahy a de mampatsiaro ny teny soatra tenyny paoly manao hoe raha iaina ray fanahy ray fo ray saina ny mpino zany hoe tsy lay fanatrehan'ny mpanifanahyny paoly amin'ny mahafanahy azy loatra fa satria ny fiangonana de raha iaina miombonaina ny fiangonana miray fo ny fiangonana miray saina ny fiangonana ary miombona amin'ny zavatra rehetra ny fiangonana no zany de paoly manao hoe na tsy eo aza de zao raha iaina aminareo a na tsy eo tsy manatrika anareo amin'ny ara-batana fa zao mahatsiaro misy fifatoranaina mahatsiary misy fifatoram-piainana amiko zay aminareo satria raha iaina isika fiangonana ray andry ray tampo miombonaina no zany de zao na tsy eo aza de zay maharary anareo de reko mampangirifiry aho na tsy eo aza na tsy eo aza de zao zay fifaliana mahazo anareo na omen'ny tompo anareo na iainanareo de manjary fifaliana mahatratra koa na koa ny olana zay setrainareo de zao na tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza de zao raha iaina aminareo a satria toy ny vatana ray aitsika eo amin'ny tompo de zao ny fifalianareo manjary fifaliko ny fahoritsainareo manjary fahoritsaiko ny fahombiazanareo manjary fahombiazako ary de toy ny manatrika anareo amin'ny zavatra rehetra lay fanatrehan'ny paoly ara-panahy eto zany ry avako malala de tsy lay fanatrehana ataotsika hoe fanahy mety am'izay etretsika amin'ny fivavahana enti-paharazana na fanatrehina amin'ny lafiny fietreretana ny fanahy ho manana hery manokana tsy zay loatra fa ny tiany paoly tenenany hoe fanatrehina ampanahy eo de zao hoe satria raha iainange isika ka na tsy eo aza tsy manatrika anareo amin'ny vatana aza de zao toy ny miombonaina isika no zany de zao satria toy ny ray tampo isika vatana iray isika de zao tsy maintsy horeko ihany zay fangiry firianareo
tsy maintsy ho fantatro ihany ny fifalianareo satria raha endritsika impirimotsika reafako malala ny zitaka zany ataovy hoe mananjanaka ianao ataovy hoe Antananarivo ny zanako ataovy hoe Antananarivo nareo mipetraka sendra mandeha mivoaka ianao ataovy hoe mankany Akazobe na tsy fantatro mandeha makany Manjakandrina na misindakely makany Tomasina de mamela ny zanakao anao mandritra ny herinandro na tapa-bolana de zao misy fifandraisana mandrakariva amin'ny ifandraisanareo amin'ny telefona, ny taratasy, ampo isan-karazany de zao renao mandrakariva na de tsy mifanatrika ary na de tsy any ary ianao de fantatrao zay de misy zay fifandraisana zay ka manjary iainanao le fifalian'lay zanakao na ny tebitebin'lay zanakao satria raha misy tsindrimandry mihitsy de afaka malala eto zany Paoly any de manindry tsy ny fanatrehiny ny teny izy manao hoe manatrika anareo amin'ny fanahy de tehiteny izy amin'ny Kolosiana manao hoe tsy manatrika anareo koa amin'ny arano fa izao reko ny zavatra ataonareo ka mitandrema tsara fantatro ny zavatra hitondranareo ny fiangonana ka mitandrema tsara amaray amandreninareo dika ty teny ty zany de milaza fanatrehana ampanahy zany hoe milaza fanatrehina amin'ny lafiny hoe fimbonanaina fa ny faharoa de zao koa milaza fanatrehina mba hoentina mampieritreritra reto Kolosiana reto mba hitandrema ny teny alesaratsena raha miteny anjanako manao hoe tsy eo fa atao voatrany eo foana fiteninao zany tsy eo fa aza atao hoe banga fa atao voatrany eo foana zay ny dikan'io atao voatrany hoe manatrika anareo foana fomba fiteny tamin'ny Grika tamin'ny fotoanandro moa hoe manatrika ampanahy de tsika miteny re tsy eo fa atao voatrany hoe mba eo ahy zany de atao ohatrany hoe eo ianao de zao manjary manaja na tsy eo azy ianao de manaja ny teninao mahatsiaro anao hoe tsy eo nenina tsy eo bebena tsy eo dada de zao mahatsiaro anao foana reo olo reo hoe tsy eo izy fa nisy adidina andiana fa zao ohatrany eo foana izy ndika zany de tsarony izy tsy adino izy de tandremana ny afatrany tandremana ny torohevitrany ka Paoly zany eto raha miteny manao hoe manatrika anareo ampanahy dia te ampitandrina ny Kolosiana izy mba hitandremany ilay fahafenon'ny Kristy ao anatin'ny fitazonana ny fampianarana marina, hitazonana ny finoana tena izy, hitazonana lay fanolora-tena tsy ova ao anatin'ny fiovaovany lay onjam-piainan'izao tontolo zao. Hoy Paoly manao hoe fanahy de tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza de manatrika anareo ihany amin'ny fanahy. Fa ny fahaterako malala dikany iteny ity tsy milaza hoe fimbonanaina ihany tsika teo tsy milaza koa hoe fampahafantarana fitezaina toniny eo ihany fa ny dikany fahatelo koa de milaza ilay ataotsika hoe lafin-javatra ifanabeazana manokana ny filozofia grika de nanome toerana ny fanahy fa raha miteny hoe fanahy de tsy lay fanahy olona loatra ny tiana tenenina eto fa ny hoe ny fahindrena ndray zany tsika rehefa miteny ohatra hoe fiteny mihitsy amin'ny teny frantsay antsoina hoe esprit fa raha miteny hoe esprit de tsy voatery hoe lay fanahy mihetsiketsika ohatry ny pneuma ohatra fa ohatra miteny hoe ny esprit io zavatra ataotsika inge de tahaka zao na tsika malagasy koa raha miteny hoe ny fanahy iny le fanapahan-kevitra inge de tahaka zao na fitenitsika ohatra amin'ny fanahy iny io zavatra nyresahantsika io de ohatra zao hoe am'izay fotoana zay tsy lay fanahy maha olona loatra lay fanahy aina loatra lay mampihetsika loatra fa ilazana hoe lay zavatra tena maha izy azy lay ataotsika hoe le tsirony zany zavatra tena maha izy azy lay fakany ka eto Paoly raha miteny manao hoe zao za tsy manatrika anareo amin'ny nofo fa ny zavatra zay nampianariko anareo dia eo aminareo mandrakariva zany hoe lay zavatra tena efa nampianariko anareo ny fampianarana ny toe-tsaina ny fahendrena ny finoana de zao nijanona ao aminareo mandrakariva iny zany tsy nandeha zany nandeha fa lay toe-tsaina lay fahendrena lay finoana lay soratra masina lay fiainam-bavaka zay nampianariko anareo iny ange mijanona eo aminareo za mety mandao anareo za tsy eo fa lay zavatra efa nampianariko anareo de eo aminareo mandrakariva zay ndika ny teny hoe fanahy de tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza de manatrika anareo amin'ny fanahy refako malala ina ny efim-panahy roa lehibe tokony ho ao an-tsaintsika ny zava-dehibe refaka malala amin'ny fiainan'ny fiangonana de ny manana adidy isika rehetra ny mpindro na ny mpampianatro na ny kristianina tsotra aza ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana anao zava-dehibe ny
lay tena tsy raha endrika ivelany ndradray mantsy ndradray mantsy itsika fiangonana de variana amin'ny endrika ivelany paoly eto za manao hoe tsy de tena lay endrika ivelany lay nofageny zava-dehibe fa lay fampianarana lay tena izy ndradray mantsy ny forme no ivelitsika mahafiangonana ny fiangonana na ny forme ny maha kristianisme ny kristianisme tsy zay le avako malala fa ny tena lay tena fanahy nylay fivavahana kristianina de inona moa ny finoanan'i Jesosy Kristy ndraisan'ny fahafatesana tsy raha endrika ivelany loatra tsy lay seho ivelany lay ataotsika hoe mety ho fombafomba tsy zay loatra ary napasahatra le avako malala de zao ndradray rehefa lay endrika ivelany no ivelitsika fa finoana de manjary tsy latsapaka mihitsy ny fanolorantena ka mora resin'ny fizantoetra mora resin'ny fakapanahy mora resin'ny lafinjavatra maro samihafa miovaova fa rehefa ilay miorinao am'lay tena izy lay tena finoana marina zay ambaran'ny Paoly hoe fanahy n'lay fampianarana dia tsy miova ny finoana zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mahita ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo satria maro toerana ao aminareo lay fampianarana tena izy matoly avako malala mikorotantsika ny fiainam-pianakaviana ny andavanandrotsika de satria tsika tsy miorina am'lay finoana tena izy ndradray finoatsika miorina amendrika ivelany maha kristianina tsika miorina amendrika ivelany de tsy maharesy ny fikotranana zao tontolo zao tsy maharesy ny herin'ny fakapanahy tsy maharesy ny herin'ny fizantoetra tsy maharesy ny herin'ny fahakalana zao tontolo zao ny finoatsika raha tsy maro toerana am'lay tena fanahiny tena izy amin'ny fivavahana kristianina de inony zany fandraisen'ny tompony fahafatesana ny fahasoavan'ny tompo ny famelan-keloka ny raisina ny fitiavan'Andriamanitra fa raha mbola iveritsika fa ny fivavahana kristianina dia ilay lafinjavatra zay tsy hoe maivana akory ny forme ny hoe la endrika ivelany hoe mandeha miankona manao adidy mamonjy fotoam-pivavahana zay mety tsy maivana akory reny fa reny dia aloko ny zavatra lay tena izy ihany fa ny tena izy de zao ny hoe ao aminao ve Jesosy ny raisinao marina tokoa ve lay fahafenoan'ny Kristy nandresin'ny fahafatesana ny raisinao fiainanao tokoa ve lay Jesosy de zao raha ao anatinao zay tena izy zay de Paoly manao hoe tsy miova zany ny finoanao ary tsy resin'ny fikotranana zao tontolo zao ny fiainam-panaharo fa ny faharoa avako malala zay aseho ny tiandininy ty moa Paoly manao hoe ny hevim-panahy hoe fa na de manatrika na de tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza de manatrika anareo amin'ny fanahy de zao fahatokisana ny zavatra nampianarina Paoly any de tsy mba nitaizany Kolosianina ohatran'ny fitaiza zaza kely fa izy manao hoe aza afaka tsy manatrika anareo mahaleo teny ianareo tsy tokony andonoantsika fa isan'ny maha lehibe ny epistily hoan'ny Kolosianina de ny fifandonany na ataotsika hoe ny fanindran-dalana na fampifanindranandalana ny fanapahan-kevitr'olombelona na ny andraikitr'olombelona responsabilité ny andraikitr'olombelona sy ny fahefan'Andriamanitra na ny fanapahan'Andriamanitra aiza ho aiza no mifanojo reo hoe Andriamanitra manapaka feno fa nefa koa ny olombelona de tompona andraikitra zany de azavainy ny taratasy ho an'ny Kolosianina no zany dia Paoly de mitaiza fiangonana ho tsy tahaky ny zazakely mitaiza fiangonana ho responsable ho tompona andraikitra tsy manatrika anareo fa matoky anareo aho fa tsy iovan'ny finoanareo matoky anareo aho fa ilaminareo zany hoe Paoly tsy mitaiza fiangonana tahaky ny zazakely ka manara-maso azy mitsikilo azy na ataotsika hoe manery azy na tahaka zany fa hoe Paoly manao izao avelako nareo ohatra tsy eo fa eritreritr oatra neo de mitondratena tahaky ny endry ndraindray tsika rehefa malala tsy mahatoky anjanakitsika rehefa mitaiza na tsy mahatoky ny fanabeazana ometsika fa zava-dehibe rehefa malala ny fananana fahatokina rehefa nampianatra tsara ianao rehefa nanafatra tsara ianao rehefa nitaiza ianao de hitokiso izy tsisy mandratra ohatran'zany hoe tsy hitokisany zany alefanao ny zanakao na alefanao ny olo anakiray manao za matoky anao de zay de hitokiso izy fa aza entina tahaky ny zazakely hoe raha maso ametrahana fanontaniana aiza ianao ino ataonao sy ny sisa rehetra manjary manimba azy zany manimba ny tsy fitokisana
fa ny fitokisana rehefa ko malala ny mampivelatra ary de izay fitondran'ny Paoly ny Kolosianina tahaka ny olon-dehibe ara-panahy zay hoe manana fahafianon'ny Kristy nareo de mahatoky fa hitondra tena tsara, mahatoky fa olon-dehibe amin'ny ara-pinono nareo de tokony hahitondra tena tsara fa tsy ila rama, ila kapohana, hanaovana fitsipika, hanaovana fandaminana manokana, tsy zany anareo Paoly fa raha ao anatinareo ny fahafianon'ny Kristy de mahatoky aho fa natseo aza de ilaminareo satria efa nampianariko anareo ny tena izy. Ry havako malalo, zava-dehibe ny fananatsika ray aman-dreny fa hatokisana anjanatsika, hitokiso izy, hitokiso efa nomenao azy natao rehetra tokony natao, ary hitokisoko izy fa miaraka aminy Andriamanitra, asehoy ao aminy fa hitokisanao izy fa aza seho aminy kory ny fisalasalana hoe sy ianao ange fantatro ny toetranao, fantatro ke ny toetranao fa zao hoe raha vao zay tsy fitokisan'izay na sehonao amin'ny janakao na mpiara-miasa aminao de zao tsy maintsy mivily izy, tsy maintsy mivily izy. Fa rehefa apetraka ao aminy fitokisana hoe enao anaka de hitokisana ianao, tiany ianao, azo antoky ianao, za tsy afaka manaraka anao amin'ny toerana rehetra fa za mahatoky fa endry anao, mahatoky fa hitandry teny ianao, mino fa ny zavatra efa nomeko anao de izao, de hitokiso izy de ho hitanao fa hitombo sy ahalehibe ara-panahy izy. Vavakisika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay ary manazava aminay fa ny fahafianonao Kristy de mahatonga anay miorona amin'ny finoana, mahatonga anay tsy miala amin'ny fampianarana tena izy. Ny fahatokinay anao tompoko de manjary fahafianon'ny fampianarana tena finoana ty anatinay ka tsy hozongozonanay ao anatin'ny fampianarana diso isan-karazany, ahatonga anay tsy ova na ny fanoloran-tena na ny finoana. Tompo mivavaka ary zahay am'izao andro farany amin'ity zao tontolo zao zay tahatsapanay ny harobotan'ny satana ity de tehirizo ny finoan'ny fiangonanao tsy ova, tehirizo ny fanoloran-tenanay ho marina mandrakariva de jereo amin'ny famindram-ponao mahagaga tompo ny fiainanay eo ambany fahasoavanao fa Andriamanitra tsara ianao, ana dia tsy manatrika anay amin'ny aranofo ary ianao Jesosy fa fantatray fa amin'ny fanjakana eo taranakavana an'Andriamanitra de ny fanahinao mitoetra ty anatinay, ny teninao mitoetra ty anatinay, ny fahazavan-tsainao mitoetra ty anatinay, ny fiainanao ty anatinay de aza velanao iova ny fahatokina ianao, ny saotra Jesosy noho ny amin'ny fahasoavana tosako amin'ny fiainanay isan'andro. Amen.